Dia mitsipaka marindrano izany fikasana izany. Hitanay fa tena tsy fotoanany izao. Efatra taona zay no lasa raha ohatra ka zavatra tsy azo miainana io lalam-panorenana io satria tsy zahay irery fa betsaka ny olona mahita lesoka amin'io e. Kanefa à 1 an des élections, article 46-47 no etsehana de article 143 kasika an'le collectivité décentralisée hoe ampidiran'le fokotany de fahitanay azy zany miengagé anay zay hoe manœuvre dilatoire hoe sady hanemorana ny fifidianana filoham-pirenena no azahoana an'le prérogatives de puissance publique satria raha ohatra ka tanteraka le article 46 hoe manao démission roa volana mialohan'ny ny fifidianana ny filoham-pirenena de tsy afaka mikasika an'izay tombontsoa rehetra amin'ny mampitondra azy zay les prérogatives de puissance publique ka zay angambany tsy tiany fa te hanararoatra amin'ny mahafiloham-pirenena azy ka tsy ahazo chance tovy amin'ny candidat rehetrarehetra dia tsy tanteraka ilay hoe fitovizany rehetra eo anatrehan'ny lalàna.